Mava kosa eo amin'ny vaovao mahakasika ny finoana ny alahady 7 novambra ho avy izao no anatanterana ny voka-dehibe ny FJKM ambatokana fitiavana Ambohimangakely sy nodabaritany Antananarivo Atsinanana fotoana izay antsoina ny taranaka rehetra ho fanateram-bokatra sady ivon'ny Jobily fa 50 taona. Ny 7 novambra izao dia voka-dehibe faharoa ny fitandremana ambatokana fitiavana Ambohimangakely izay fotoana ifamotona ny reny fiangonana sy ny zanaka am-pielezana ary ireo rehetra zanaka ambatotokana iarahana manohana ny asan'Andriamanitra amin'ny adidy samihafa na atao anatiny na any ivelany ihany koa. Ao anatin'ny fankalazana fa 50 taona rahateo dia ahafahana ihany koa mahita ireo zava-bita sy ahafahana ihany koa mifanohana mifampitrotro am-bavaka eo amin'ny asa rehetra miandry. Ary ny teny izay fanentanantsika ao anatin'izao voka-dehibe izao dia ny hoe tahaka ny mpanompon'ny Kristy ianareo manao izay sitrapon'Andriamanitra amin'ny fo, amin'ny sitrapo, manao fanompoana toy ny amin'ny tompo fa tsy amin'olona. Efesianina 4:9, ny 9:9 sy 7. Ary dia manomboka amin'ny 7 ora ny fampivavahana ary mifaranana amin'ny fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo izany. Dia mampiomana antsika rehetra ihany koa amin'izay fotoana izay no iaraban'ny fiangonana sy anolorana maro-pakasitrahana ireo zanaky ny fiangonana sy ny zanaka am-pielezana izay afa-panadinana ara-panjakana sy navoaka sefala ihany koa. Ary dia eo izany dia manentana antsika zanaky ny fiangonana rehetra izay voakasika izany isoratra anarana any Madame Rina, telefona 032 24 621 67. Dia manentana antsika rehetra riavana hiatrika arak'izay manandrify antsika ho fijoroana ho vavolombelona ny fitiavan'i Kristy ary indrindra izay azoantsika mitrotro am-bavaka ny asa rehetra eo anivon'ny fiangonana. Ny teny fanentanana ho an'ny zanaka am-pielezana dia ny hoe aza mahafoy ny fiarahantsika miangona Hebreo 10 ny 5:20. Zava-dehibe ny ionanao amin'ny tompo amin'ny fotoana io ionanao ihany koa amin'ny havana aman-tsakaiza ny mpianakavy ny